atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Razana Mandimby, tantara nosoratany Anjani sy Elakilony. Mpilalao tantara Rakoto Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Miravo Sofaniry. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Alvondy. Razana Mandimby, pizarana faharoa, tantara no totosainy manikotra. Anio no andro faharoa. Tingena voalohany amin'ny fanandratana ny fianavola sotrika. Sona tafika ampatoritsika eo ambony fasana izy. Avitsika miazakazaky mipitimititina amin'ny fasana. Atao izany ho mariky ny fiara-panazy eto amin'ity vondro be ampamosavy ity. Ka eo ary karalika. Eo ary karalika. Batao ety ambony fasana ety ary izy. Dia andao amin'izay ary iodina impito ny fasantsika. Lucifer, Rebecca Bob, Rivotrivitra tsy niatiny faratra eny amin'ny lanitra. Mirakoraka ny kary sy ny vorondolo. Misy karazana kamainty be mifadiva malaloka eo aminako. Eo lasa mpamosavy ary. Misaotra sady amin'ny fitsidihanareo azy e. Ary nitingana fahatelo sady faran'izao dia nifisotrony an'ity rano miendrika rà. Izay mampifandray atsika ity fanahy. Misotro an'ity izy dia fambara ny fomba fisary fa efa ny amin'ny fahefako. Ary mpamosavy sy olonareo mandrakizay koa izy. Ka mety eza nareo anamasina sy ity. Ary anolotra ny tsodrano azy mba havita be amin'ny asa famosaviana izy. Mahery be izany rivotra izany. Inona reno ataoko hoe very fanambola feno eto ambony fasana eto. Nitrafidy izany sisa ny saina teo ho lehibe ny mpamosavy. Zay efa voatsidranon-dao masina le raha. Efa afaka mifaly amin'izay tsika efa vita amin'ny fanandretana lehibe atsika. Sisa dia tonga soamanda vaovao e. Nisy tombavaka nampianariny eny azay fony fahavelony. Ozy indrindra izy tamin'izay hoe
rehefa tojahadry sarotra ianao ry zanako ka tsy manamba olana tsony kivy tanteraka dia vetesa am-ponao ozy izy tia vavaka ampianariko anao ty ka raha sitrakory vola soa dia ho ampianariko anao koa izy mba ataonao mpinga fiarovana ho anao rehefa hoe sendrady mafy na tojo fahasairanana goavana ianao ka hoana sitrako ve? Sitrako dia sitrako tokoa tsiry ka ampianaro ary fa voalohany aloha mila mifantoka tsara ianao ary misy somatoko tanteraka an'Andriamanitra ao zao ary akipio ary masonao dia averezo izay tianeniko ary atao vato fantsika any am-ponao ilay tombavaka ahoana vonina amin'izay ianao vonina ka mino ary tsiry natody azy Andriamanitra aza fela hiady rery raha kofa ho ambany elatrao afinerina ho atompo tsy anampahefana amiko ny fahavaloko amin'ny marandra sy ny zanaka ary ny fanahy mazy amen way ary tony zanona le orakoraka be teo way reo resitory reo daholo mamabe sy ny namany fa agagany zao la misaotra tsiry misaotra na mpianatra misy maherin'io rasana mandimby tokoa kay mama tananiza kosa zany aty etsy vako aloha fatoranao dia ialety faran'izay angany tsika fa teny anao marina ve io sady matoto fantatry ny mampiayanao na zaho koa aza tsy mino fa mahay zavatra Andriamanitra tsapakotry tsiry andao amin'izay Viva 98.8. Maty ny azoko maty ny azo tsy kalikala faforeto erena teo ambony fasana teo teny isan'ny fafahota faty no tatsika sarany tsy manjary maty navanina azy ao tsikotsitratra maraina eto am-pasana eto fanandrantana tsy tanteraka tena vola sofotritra tezitra mafy amintsika somasina asa raha mindra fo amintsika ihany koa izy na tsy zao tsy maintsy midio eny amin'ny doany daholo tsika menakavy raha riva mody masoandro dia mangataka famelana sy mitalao ny hery vaovao amin'ny pelosy feratrika Isa-panandalana roa samy hafa indraireto ry tsiry aisany tokony hizorantsika ianatsimy sa ianavaratra aleo mianatsimy foana kia tsy ho tojo tanàna ihany ve tsika amin'ny farany zany moa zany dia kofe manara-panjaitra fotsiny izay mety aminao mety amiko foana fa efa maizana sahady koa n'ilay andro ka asa indray izay anjoantsika ty andalana ty atrehana foana izay mitrango eo ry vola soa miamena tsara foana ary mivava mangina ao am-ponao ao zay efa voapitaka somatsahady ty rasifo mety zany apiditra ny teo anaty malina sisa dia afaka mitaka amin'izay tsika hitako tany ihany rafitra fa tena maiko tsika marina zany mbola rafitra ny lalany milamina ny zava-jetra rasifo ary filoha amin'izay ny fiara dia ndao iavy
somary ampiakarikely mihitsy ny vitesinahy tape mihitsy ny tableau antsonana lesy zany aingana ho totoana bengeny lalana lasefo anefaso e tsy afaka mandritra be tsika fa sao dia mpanina fanjoany eto an'izay aleo kalmayan fa tsy hisy pene de secours afa-tsony eo a volasoa mivilina eo toerana fiara ty fa misy fiara taminy andeo iafy natao mbadiky ny azo ato fa fiara vezako iry tsira sa vela mpandrika eo ny razana mandimby indray aza nyteny mafy aloha ndray fa eo mijanona amin'ny fanarifa amintsika mihitsy le fiara teo tsika ary ny ary ve tsika teo ny sa ahoany e ohatray orasta to mijanona lay misy simba indray anga io misy simba inone io lasefo io tsinjaka be ampivoan-dalana io oadray le ty ary mpamosavy mipotra vaisa koa io e da izany aratsiny raha matobe efa malosotra nefa sady miboridana miosota menaka toy any lesy io a tonga de itsao faty any fa mpamosavy sasatsy ny mena itsao any lesy e ka tena tsy mety velona tsony ty lasefo mitaty mpanivano avy amba sivasivany le kisalaomakevitsy reto latsaka pipiako rasefo tsy aza de kanosa letsy a botongela fa tsy pelaky bandy bio alako ny pipiako lo totrany io ka saina misy tena tsy tanako rasefo mas fa ohatra nesa nyfatafata ny tombily zany fino rasefo fino baletsy lafa za misavosavoka eo ao lata de ava kompletako itsirako an'io mba ela io mpanamantsika fa tsy mpifavalo hoe afaka mifampiraharaha ny anaty mandraty tapitsisy ny anareo kosa ambo-mpamosavy ray manontolo mivoatavatra nisy amin'ny fahifampiresaka tsara tiako sao tena zany kosa rasefo tsisy hoe ifampariesaka am'ireo zany mivasasaka be lo fotsiny reo rasefo izany razana mandimby izany ny fiainam-bo-mpamosavy amin'ny alalako rery ihany ny afahanareo mitrandraka volamena sy vatotso rehetra ato tena resy lahatra lesy fa milazany mary ny mpamosavy iro zany a tsy misy tokony hampanantsika fa andro ivoaka lesy ataovy an-tanana ihany nefa nybasina de zany aza maimailo aza sozany ny hoe tsy lasenja mpamosavy ka tafaraka samby voakany ay tena irasy tasy-rapanarivo reto viva radio nanolotra ho areo teo razana mandimby tantara nosoratany Anjani sy Elaklo novelomin'ny rapoto faly fetraobelona miaraka tamin'ny iravy sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy razana mandimby fizarana faharoa tantara no totosainy manikotra René Snoran Pitsoni Toiky